Ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko voalohany. Fiarahabana. Efesianina toko voalohany ny andininy voalohany sy faharoa. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, mamangy ny olona masina any Efesosy izay mahatoky eo amin'ny Kristy Jesosy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny mpino dia ao amin'ny Kristy any an-danitra. Efesianina toko voalohany ny andininy 7 hatramin'ny 14. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, araka ny nifidianany antsika tao aminy, fontsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatrehany isika rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavany isika, mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahiny fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny harenany fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra, rehefa nampahafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony sika araka ny safidiny izay nokasainy tenany, hahatanterahany ny fitondrana hatao mandra-pahatapitry ny andro voatendry, hanangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny ety an-tany dia ho ao aminy. Ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasan'izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahiny fony, mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantena ny Kristy rahateo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany, ho fiderana ny voninahiny. Vavaka hahazoana fahendrena sy faherezana. Efesianina toko voalohany ny andininy 5 hatramin'ny 7. Ary noho izany, izaho koa, rehefa nandreny finoanareo an'i Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra, dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo, ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako, mba homena Andriamanitra i Jesosy Kristy Tompontsika ray ny voninahitra ho anareo, ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba hampahiratana ny masiny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay harena ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fihoarany halehibe ny heriny ho antsika izay mino, araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany, izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanany ankavanana any an-danitra, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny ho avy koa, dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy, ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany, dia ny fahafenoany izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra.